atolotra antsika rehetra ary namana ny arahaba omba ampirarinitsoa ary mankasitraka misaotra anao manaraka ny fandarana fampahirezana tenin'Andriamanitra Mofon'Aina ho antsika androany. Andro maromaro zay herinandro maromaro vitsivitsy niodikodina teo miresaka fankatoavana teo foana ny lohahevitra antsika nahoana moa no eo no ibahan-toerana satria izay avy amin'Andriamanitra dia zanaky ny fankatoavana. Izay avy amin'Andriamanitra dia olo ny fankatoavana, tsy manana eritreritra na dia kely akory aza andika ny didin'Andriamanitra sy ny fitsipian'Andriamanitra. Fankatoavana mahatanteraka ny teny fikasana. Deutéronomie 4:7-10. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Efa nampiteny an' Jehovah ianao androany fa ho Andriamanitra ao izy ka andeha amin'ny lalany sy hitandrina ny lalany sy ny didiny ary ny fitsipiny ianao ary hiaino ny feony. Afatra nomeny Mosesy ho an'ny zanak'Israely. Efa nampitenen'i Jehovah ianao teneno zanak'Israely fa izao aoka andeha araky ny lalany ianao, araky ny lalany, hitandrina ny lalany, ny didiny ary ny fitsipiny, ianao koa hiaino ny feony. Ry namana, aoka ho mahatoky amin'ny lalàn'Andriamanitra sy ny fampianaran'Andriamanitra isika. Ambaran'Andriamanitra amintsika fa raha mankatoy ny fitsipika sy ny lalàna isika dia ho tonga fiainantsika izany. Izany no manatsaina anireto Hebreo reto. Tamin'ny andron'ny Hebreo zany dia ny tena nanjaka dia ilay atao hoe fitezana ny zaza, atao hoe bar mitzvah. Bar mitzvah, ina moa dikany hoe bar mitzvah, enfant de la loi, zanaky ny lalàna. Ka io no baiky nomen'Andriamanitra. Ampianary tsara ny zanaka ao zany. Na mandry, na mifo, na mandeha, na mipetraka, soraty teo ambaravaran'ny tolanao zany. Ka io lalàna io zany, rehefa mandeha dia io no hita ny zanak'Israely, zanak'Hebreo, maharainy tsy hariva ary ny aina amin'ny lalàna izy ireo. Andeha jerentsika ny voasoratra ao amin'ny Deutéronomie 4:9. Deutéronomie 4:9, andiny 4:9. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra mampirisika antsika mba hankatoy tanteraka ny lalàn'Andriamanitra. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Deutéronomie 4:9, andiny 4:9. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Anio no andidiny Jehovah Andriamanitra ho anao hanaraka ny didy sy ny fitsipika eo ireo. Ko tandremo sy arao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Anio no andidiny Jehovah Andriamanitra ho anao. Arahanao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, amin'ny mahahenao anao mihitsy no hitandremana ny lalàn'Andriamanitra. Dia hoy ny Deutéronomie Exodosy 7:5-5. Exodosy 7:5-5. Ankehitriny ho Jehovah, raha iain'ny feko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa ho amin'ny ohatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany ianareo. Fa antany rehetra dia ho fanjaka ampisorona sy firenena masina ho ahy ianareo. Fankatoavana mitondra makany amin'ny teny fikasana. Ny olona mandray ny teny fikasan'Andriamanitra dia olon'ny fankatoavana. Olon'Andriamanitra, vahoaka ny fidin'Andriamanitra, vahoaka voafidy. Ianao zany, izaho zany, andeha ampitomboina ny fanapahan-kevitra mba olon'ny fankatoavana isan'andro isika. Dia ara hivavaka isika. Ry tompo tsara, fanirinainy mba hitoetra ty anatinay ny teny fikasana, fa hotahinao izahay. Vahoaka nofidinao firenena masina, olona natsoina ho an'ny tenanao. Ampianaro hankatoy isan'andro izay. Hankatoanao voalohany indrindra, hankatoy ny teninao ary ho mpanaraka mahafatrapo ny baiko rehetra izay omenao anay. Aza vela hivily ho amin'ny tsy araka ny sitraponao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.